dia ireo singa ny sakafo zay natao teo zany dia nalefatsika any ivelany satria raha ohatra ka miresaka an'izany hoe fanabozona an'izany zany tsika dia misy singa zany tsy ananantsika afana manao analizy eto amintsika fa fantatra zany izy hoe fa tsitsika io fantatra hoe inona le pozina natao tao anatin'io sakafo tsy maintsy ataontsika hatramin'ny farany ary faharoa moa dia toromarika nomeko an'ny ministra sy ny tompona andraikitra rehetrarehetra hoe tsy azo ho avela impuni na hoe tsy azo ho avela mandalo fotsiny amin'izao fa tsy maintsy saziana farak'izay mafy ny olona mavandoza mamono ny fianakaviany na ny mpiray tanindrazana na olona mitovy anazy toy izao tranga misy zao ary efa eto moa dia efa miteny mihitsy satria andro amanalina manao enquête ny enquêteur ary efa misy saritsariny sady hita hoe iza ny mety navandosa ary tsy maintsy hivoaka tsoely zany fa ny zavatra misy moa rehefa ohatran'io ao anatin'ny resaka fianakaviana mety misy ny tsy fifankazona misy ny fialonana mety misy ihany koa no disadisa zay mitarika any zavatra tsy fanao toy izao fehany ngamba ny zavatra tokony atao dia tao anatin'io fianakaviana io zany efa nisy tranga toy izao ihany koa efa nisy fianakaviana hafa fianakaviana olona hafa ao anatin'le fianakaviana ireo ihany zany ao anatina resaka cousin sy cousine no efa namony aina araka ny vaovao hitako atao amin'ny Facebook aloha fa tsy fantatro izay fahamarinany dia toa hoe miakatra fampanoavana androany eny amin'ny raharaha ny fitsarana ilay raharaha famosaviana entre guillemets na fanapoizonana na ny fahapoizonana mbola partagé amin'io resaka io fa bon ilay raharaha nahafatesana olona be dia be teo zany todikeny aminareo eny Anosy zao ny mason'ny mpanara-baovao fa ity ny any mba tsetsatsetsatsarotra tsipikely jera le situation nareo zareo nareo amin'ny fitsarana amin'ity toe-javatra ity dia mampatsiaro ny tantaran'ny Pilato rehefa nentina teo anatrehany ho tsaraina Jesosy rehefa teo anatrehany rehefa andresahako teto hoe dossier Jesosy zany ny dossier miakatra io ny fitoriana niakatra dia ny hoe usurpateur mpisoloky Jesosy mpanakorotana Jesosy lazaina fa mpikomy tady androdana fanjakana izay tsisy akory fa noho tsy fitiavany zalahy sy ny driona reto sy reto fariseo reto dia amboarina daholo zany ny opinion publique mba hanamarinana ny langa ny nationaliste zelota etsakilany ihany koa efa misahoataka miandro hoe inona no ataon'ny Pilato ny mpisorona mpisolelaka koa eo akilany fa saingy izao akoatran'izay raha tadidinareo le scénario dia nanofo ratsy mivadin'ny Pilato hoe avitsoro lehilahy io fa ohatrany manahirana tsy mandra ny eritreritro fa hatrany amin'ny toromasoko avy tsy milamina za zany teo hipetraka tsy te hipetraka amin'ny toeran'ny Pilato nefa miezaka maminaviana hoe le pauvre Pilato eo ny conscience-ny eo ny professionnalisme-ny fa eo koa ny fiarovana ny sezany amin'ny maha gouvernora azy eo koa ny tahotry ny ainy zany rehetrarehetra zany eo amboniny dia raka décision ny lehilahy ina décision ny nanasa tanana izy aloha tsisy dirako ny afatsiny heveriny fa il suffit de dire ça dia milamina ny tantara dia naka décision izy hoe tsy hitako mitsininy io lehilahy io kanefa dia nomeny ihany satria ny antsoantso mafy ny olona ary ny olona resako eto tandremo tsara fa olona manipulé ary izay reto force de pression manodidina no natahoran'ny Pilato dia io Jesosy ozy izy afatsiny hoentinareo zay naovanareo azy ary tsy vitan'izay fa nisy décision anankiray enjana be koa niraisany nasain'ny safidy ny olona hoe Jesosy sa Barabasy nareo ve mieritreritra fa tsy afantatry Pilato ny safidiny olona mieritreritra zany Pilato fa hoe tsisy dirako io fa soahanareo
nareo ny tehifidy ny Barabasy fantany tsara fa période na Pâques io période io ary ny période na Pâques de période Pâques jiosy période mafana eo amin'ny raharaham-pirenena jiosy satria eo no ambony indrindra ny attente messianika tamin'ny jiosy. Donc ko calculena ny Pilato hoe tsy maintsy Barabasy no angatahany satria ty Jesosy ty tsy nanaiky ho alainy eo atao mpanjaka. Donc rehefa tsy mety ho alainy atao mpanjaka le Jesosy, on préfère Barabasy même si c'est un voyou. Tsisy mpitondra surtout romain mahalala tsara natao droit romain zany pax romana ka anao tatone hoe sao de mba fa fantany tsara ny décision resiny fa te se dédouaner izy hoe tsisy idirako fa safidinareo or izy no mipousse ny olona handeha am'izay zavatra zay de modiny aby izy grave be izy ka eto ny fantana petrako aminareo mpitsara zay tsara ty raha ty hamono afo ve nareo amin'ny décision de justice avoakanareo sa hamaolana hamono afo ve nareo sa hamaolana. Pilato nieritreritra hamono afo kanjo le afo ny vonony ray no lasa afo natsangany nandoro azy après satria ny fanafahanao an'ny Barabasy fantatrao ny miandry anao Barabasy anio hoe c'est pas un enfant de cœur hainareo ny tiako ambara donc eritreretra tsara hamono afo nareo sa hamaolana. Dia ireo singa ny sakafo zay natao teo zany dia nalefatsika any ivelany satria raha ohatra ka miresaka an'izany hoe fanapozona an'izany zany tsika dia misy singa zany tsy ananantsika afana manao analyse eto amintsika fa fantatra zany izy hoe fa tsitsika io fantatra hoe inona le pozina natao tao anatin'io sakafo tsy maintsy ataontsika hatramin'ny farany ary faharoa moa dia toromarika nomeko an'ny ministra sy ny tompona andraikitra rehetrarehetra hoe tsy azo ho avela impuni na hoe tsy azo ho avela mandaly fotsiny amin'izao fa tsy maintsy saziana farak'izay mafy ny olona mavandoza mamono ny fianakaviany na ny mpiray-tanindrazana na olona mitovy anazy toy izao tranga misy zao ary efa eto moa dia efa miteny mihitsy satria andro aman'alina manao enquête ny enquêteur ary efa misy saritsariny sady hita hoe iza ny mety navandoza ary tsy maintsy hivoaka tsy oely zany fa ny zavatra misy moa rehefa ohatrany hoe ao anatin'ny resaka fianakaviana mety misy ny tsy fifankazona misy ny fialonana mety misy ihany koa no disadisa zay mitarika any zavatra tsy fanao toy izao fehany ngamba ny zavatra tokony atao dia tao anatin'io fianakaviana io zany efa nisy tranga toy izao ihany koa efa nisy fianakaviana hafa fianakaviana olona hafa ao anatin'le fianakaviana reo ihany zany ao anatina resaka cousin sy cousine no efa namony ainy